Ifatika eo amin'ny taranja basketball isika ho an'ny skady NAA. Aemtra rapitso alatsinainy rapitso tolakandro etsy amin'ny kianja mitafiny Mahamasina ny fanatotsana ny lalao famaranana amin'ny fifanana fanomanana ho an'izy skady NAA izay mikarakarainy ny ligna Analamanga sy ny komision'ny basket eny fotony moa izy ity raha tokony izy dia ny ekipany ASQ Tatsinanana sy ny Challenger Analamanga izay anisan'ny mpanomana ihany koa no niatrika ity famarana ity androany saingy hatrany moa no ny fisian'ny dia voatery tanterahana rahampitso izay famarana an'izay. Noho ny aratsiny andro dia tsy tosatra amin'ny farany lalao famarana amin'ilay fifaninana basket no karakarain'ny klubany Challenger sy ny ligna Analamanga ary ny komisiony basket eny ifotony. Etsika izay natao indrindra ho fanomanana ny fifaninana nasionaly skady NAA atao ny mahajanga ny iraikatra amin'ny sivijona ho avy izao. Raha ny tokony izy moa dia ny ekipan'ny ASQ Tatsinanana sy ny Challenger Analamanga nanao izany famarana izany. Ny ekipan'ny Challenger ireto miakanjo maitso izay nandresy ny ekipan'ny AZA tamin'ny 2020 no 2020 nandritra ny manasadalana natao ny andro ny asabotsy. Ity faran'ity izay tsy tokony nandray anjara tamin'ny natin'ny etsika saingy nansona tamin'ny ora farany noho ny tsy fahatongavany ekipan'ny Sebam Boeny. Torak'izany ihany koa teo amin'ny manasadalana faharoa dia lavy ny ekipan'ny ASQ Tatsinanana tamin'ny savalana 70-70 ny ekipan'ny GNBC Vakinakaratra na ny ekipan'ny Gendarmerie. Raha ny fantatra moa dia raha ampitso tolakandro no hamerenina io lalao famaranana io etsy amin'ny kianja mitafiny Mahamasina. Mialohan'izay anefa dia atao rahampitso ihany koa ny fiadina lalina fahatelo izay noravahan'ny orana.